Isika tsy maintsy mandroso. Faly miarahaba antsika rehetra indray amin'izao vaninandro izao manaraka ny fandarana isika tsy maintsy mandroso. Zoky Andry Mampifaly no eto amin'ny micro, ny namana miaro ny eo amin'ny lafiny teknika, ary isika mianakavy no mifanotronotrona eto. Faly zay tafaraka amintsika indray amin'ity anio ity hitondra zavatra mahasoa, hitondra zavatra mampandroso, hitondra zavatra zay hafa tsy hitovizana amin'ny olona rehetra, satria teneniko aminao fa tsy ny olona rehetra no mandroso, tsy ny olona rehetra no mandroso, fa matoa ianao mandroso dia misy zavatra hafa zay fantatrao kanefa tsy fantatry ny olona rehetra. Matoa ianao manomboka mivoatra ny fiainanao dia satria misy zavatra hainao fa tsy hain'ny olona rehetra. Misy zavatra zay ataonao tsy ataon'ny olona rehetra. Dia izay no resantsika ao anatin'izao fandarana izao. Tsy ny olona rehetra ihany koa no atakatra ny zavatra izay resahana eto, fa izay olona vonin-kandroso ihany. Dia hotoizantsika ny fandarana saingy manomboka eto dia iresaka aminao lalàna fitsipika fiainana maromaro. Mety ianao fandarana mandritra ny 3 volana ano antsika iresahana an'izao zavatra zay manomboka anio izao. Misy fomba entina miaina, misy fomba entina miroso amin'ny fiainana zay tsy maintsy mitombo fahalalana aloha ianao, zay vao mahavita azy. Reny olona zay ataontsika hoe lasa loha na lasa lavitra na mihoatra kokoa noho ny be sy ny maro ireny, dia olona mahalala zavatra bebe kokoa, lavidavitra kokoa noho ny olona tsotra. Zany reny olona reny, ary ny traikefan'ireny olona reny avy eo no lasa boky. Ny traikefan'ny olona reny ndraika avy eo no manamarina fa ay misy lalàna mifeha izao fiainana izao, ary zay rehetra mahay an'io lalàna io na io fitsipika io na io formule io dia afaka mandroso amin'ny fiainana. Zay tsy malala kosa dia atopatopany onjeny izy topatopany fiainana eny izy, mitona izy dia mitona, avitra kely dia misento, dia tsy fantatra ny avoaka ny ampitsozy izy dia zay daholo no ho an'ny olona zay tsy malala zavatra. Ka manomboka izao ny fandarana isika tsy maintsy mandroso dia izara aminao lalàna na fitsipika na tsambaratelo eo amin'ny 7 angamany, anezaka 20 fa 7 eo izy io any amin'ny farany. dia teneniko anao hoe boky inona no nakako an'izy ity, satria boky izy ity, fa hitako hoe tena mazava sy tsara. Dia ho resahantsika hoe inona ny fitsipika fiainana na fomba fisainana zay ilaina. Misy eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 nisan'izy reto fa ho resahako ny androany. Dia manasanao sady anaraka ny fandarana dia mbola vao manomboka ilay izy ity rehefa lasa ny andehan'ny voalohany dia miditra amin'ny faharoa isika, dia tsy mamerina an'ilay voalohany intsony fa tonga dia manazava ny faharoa. Dia rehefa tonga ny fahatelo dia tsy hamerina anazava n'ilay faharoa intsony fa tonga dia miditra amin'ilay fahatelo. Asarazanao tiako tenenina noho izany misy pejy isika tsy maintsy mandroso na ny pejy-ny Nature Radio, ary ao hatrany io pejy io fa ho alefanay ao ho tehirizina ao ny fandarana isika tsy maintsy mandroso. Dia afaka mitelecharger anao dia avadika ao MP3 izy rehefa avy eo dia enoinao any an-trano. Zay anomboka tsika hoe inona ny fitsipika voalohany zay mahatafita eo amin'ny fiainana na rahan'ny olona voalohany fitsipika voalohany hoe mahatafa ao amin'ny fiainana voalohany. Lalàna voalohany dia zao: teo tafy ianao, teo tafita ianao, teo tonga amin'ny tanjonao ianao voalohany, manana tanjona zany ianao. Tsy ambaratelo voalohany amin'ny fiainana dia ny fananana tanjona, ary tanjona mazava, but précis ozy ny teny frantsay.
ny ankamaroan'ny olona izay tsy naomby na tsy mety mahomby amin'ny fiainana na sasatra miarina amin'ny fiainana dia tsy manana tondrozotra mazava amin'ny fiainana, tsy manana direction mazava amin'ny fiainana izy. Fa miasa izy miketrika izy dia miakavy izy miakavanana izy malinofinofy eo izy fa tsy fatany akory makaiza izy. Ohatran'ireny tandrimo ireny miodina dia miodina dia miodina dia miodina, hita mihitsy hoe miodina izany fa mandavaka toerana ihany fa tsy lasa lavitra. Be dia be ny olona ohatran'ireny le sambo tsy misy direction ireny, tsy mahafantatra eny dia ho aiza fa dia hoe taloha moa izany ny sambo tsisy motera fa dia tonga dia le lamba be iny fotsiny, le lay be iny fotsiny, dia rehefa tsofin'ny rivotra ka tsisy direction dia any atao ambolombolon'ny rivotra fotsiny eny dia mitsingevangevana fotsiny eny fa tsy tonga n'aiza n'aiza. Ianao zao ahoana moa ny afantaranao fa tonga ny atsirabe ianao raha tsy ny atsirabe ny tanjonao. Noho izany raha ohatra ianao teo tonga amin'ny tanjonao, teo tonga amin'ny toerana anankiray na te hatratra tanjona anankiray amin'ny fiainana dia mila fantatrao izany ny tanjonao. Betsaka ny olona milaza hoe za te aomby, za te ahazo vola, za te ho sambatra, fa zany angamo tanjona. Zany nge fa ny faniriana fahatanitany fotsiny any, faniriana fahatanitany zany. Fa ny fahombiazana dia manomboka amin'ny fanananao tanjona mazava, tsy tanjona fotsiny fa tanjona mazava. Ny antsony ny tanjona mazava mantsy ohatry ny ahoana moa zany rehefa tanjona mazava zany. Tanjona mazava dia manana fahefana izy io. Rehefa mazava ny tanjonao dia iny tanjonao mazava iny no mandrindra sy mampitodika ny fanapa-kevitrao, lasa mirindra makany amin'iny ny fanapa-kevitrao raha izay. Faharoa, mampisidikany ny ezaka ataonao ny fanananao tanjona. Fahatelo, lasa misy zavatra mitranga mifampitohy amin'ny tanjona izany ilay fiainanao. Fahaefatra, manome hery anao hiasa sy hiketrika na dia ao anatin'ny fahasarotana aza ny fanananao tanjona mazava. Averika ihany io tanjona mazava io rehefa tena manana an'io ianao, rehefa tanao mazava izy io dia lasa mitodika makany ny décision anao. Ny effortnao rehetrarehetra, ny ezaka ataonao rehetrarehetra dia lasa misy dikany daholo. Ary ny fahatelo, lasa misy olona mifanena aminao, lasa misy zavatra voavakinao, lasa misy fandaharana ohatr'izao herinao rehefa fantatrao ny tanjonao, lasa mifanena aminao daholo, lasa misy opportunité amin'ny teny frantsay rehefa fantatrao ny tanjonao. Ary fahaefatra, manome hery ianao ny fananana tanjona mazava, manosika anao hiasa, hiotra, na dia reraka ary dia tsy maintsy mandroso foana, na dia kivy ary dia tsy maintsy mandroso foana rehefa mazava ny tanjona. Raha tsorina dia izao, rehefa mazava zany ny tanjonao dia lasa mazava miara-miasa aminao ny atidohanao. Fa rehefa tsy mazava ny tanjonao ny atidohanao ary mijery fotsiny. Rehefa mazava ny tanjonao dia lasa ianao mihitsy no miaina, tsy miferinaina ianao fa miaina. Rehefa mazava ny tanjonao dia tsy miferinaina intsony ianao fa miaina. Ty misy ohatra vitsy anankiroa, vitsy moa zany roa zany. Ohatra voalohany misy olona anankiray ohatsiny za mba te hanambola, zay ohatsiny anazy. Dia ny anankiray indray za indray te hanana telo tapitrisa ary hivarotra mba ahafahako mahatonga an'io telo tapitrisa io ao anatin'ny 2 volana. Ny anankiray zany dia hoe za te hanambola fotsiny, zany tanjona tsy mazava. Fa le faharoa teo dia hoe za te hanana telo tapitrisa dia hanao asa varotra mba azahoako an'izany ao anatin'ny 2 volana sy 3 volana. Iza amin'ireo anankiroa ireo ary no manana herintsika na chance tafita ny tanjona? Tsy maintsy ilay olona manana tanjona mazava. Ny antony satria ny tanjona dia mazava, ny tanjona dia azo refesina, ary ny tanjona dia voafetra ao anatin'ny fotoana mihitsy, ao anatin'ity fotoana ity. Ny tanjona zany na tsona hoe tanjona dia tsy le bandy antsona hoe tanjona iny ihany, na le sipanao tsona hoe tanjona iny ihany, fa na tsona hoe tanjona mazava dia tokony voafaritra mazava izy
azo refesina afantarina hoe tratra sa tsy, ary fahatelo fantatra hoe mandra-paraviana no atratrarana azy. Zay ny izy. Fa na izany ary misy fototra anankitelo ananana tanjona matanjaka. Raha tianao atanjaka zany ny tanjonao hoe tena matanjaka be dia lasa manosika anao atafitan'ilay izy, dia reto ny fepetra anankitelo anana tanjona matanjaka. Voalohany mazava be ilay izy, clarté an'ilay izy, hoe tena hoe tsy hoe te ahomby te hahomby tsy mazava zany, fa hoe za anokatra klinika eto Antananarivo. Zay zao samy hafa zany, mila mazava zany zay. Tsy za zany te ahomby ndeha ho any Antananarivo dia mba hitady fombiazana amin'ny fiainako any, tsy zany ka, fa tena hoe ohatran'ilay teny hoe za anokatra varotra eto Antananarivo na any Ambodintsotry na any Analakely. Zay zany na tsina hoe tanjona mazava. Inona ihany koa ny fototra faharoa atratrarana ny tanjona, na hoe mahatonga ny tanjonao matanjaka be anosika anao, dia inona moa zany fa lay fientanentanana iny, le amin'ny teny frantsay hoe désir brûlant. Tsy le désir ao an-tsainareo zany ry bandikely, fa zany désir zany le faniriana lalina ao anaty izay manosika anao tsy atory mihitsy, fa hoe tena hoe amin'izay alehanao ohatra zay ataonao ohatra dia mentanentanao anatinao le tanjonao zay tsy vitanao ny ampijanona an'izy hoe tsisy dikanao dia ndeha hisolondray fa tena tokony anana lasa désir mihitsy zany le tanjony, hoe tena hoe zavatra maniry anao ahoana re zany fomba ataontsika hoe afantarana hoe tena désir tena brûlant ao anatinao ary ve le zavatra ataonao io. Mametra fanontaniana zao hoe vonina ny hiady an'io tanjonao io ve ianao, vonina ny hiatrika ny olana rehetra atratraranao an'io tanjonao io ve ianao, vonina hiady amin'ny olona akaiky anao ve ianao, ohatra vonina hiady amin'ny ray aman-dreninao ianao na hifamaly amin'ny ray aman-dreninao amin'io tanjonao io. Tsy fitiavana ihany zany resahako zany, fa tena resaka fahantranana zany tiako edivana zany raiky izy vonina ny hiady ho an'io ve ianao. Fa raha zany hoe je veux me battre pour ça, je vais me battre, dia tena hiady dia mety zay tanjonao io, fa mafy izy zay. Fahatelo date limite. Ny tanjona dia misy datiny daholo, misy fepetra ara-potoana daholo. Ny antony azonao ataony hoe manatratra ny tanjonao rehefa feny 70 taona hoe za zany dia te ho afaka baka rehefa 70 taona manaova zavatra zay tena hoe ilana ezaka ary misy fetrany ara-potoana. Asiana deadline moa zany teny anglisy, sa teny frantsay moa zany ny deadline, mba tsy ho nofinofy le izy, fa tena zavatra misy fetrany. Dia za ohatranazy zao dia za dia te hanangana orinasa anankiray na branche anankiray momba ny volo eo anivon'ny Nature Pharma ao anatin'ny enim-bolana. Zany zao tena hoe tonga dia mazava le izy hanangana za branche anankiray na sampandrara anankiray izay miandraikitra amin'ny volo sy ny tarehy bebe kokoa eo anivon'ny Nature Pharma ao anatin'ny enim-bolana. Zay le izy. Ary faniriko nizan'iza ifandona aminao nizaniza ninona olana tsy amelako raha sy tanteraka, zany natsona hoe tanjona. Marina sa tsy marina? Eny ary. Ao anatin'izay fotoan'izay dia mety misy olona hoe mba manandranandry ny tantaraiky teo. Reny zavatra moa zany efa mba nataoko teo amin'ny fiainany, ary efa nidonadona tamin'ny poto imbetsaka ihany no nanao tsy nentina ndiso. Fa ny antony fandarina ohatr'izao dia mba tonga anao tsy andalovanao le traikefa ratsinay, fa mba ny traikefa tsaranay no tonga dia iainanao, dia avy eo ianao mamboly mitomby eo ambonin'ny traikefa ny hafa fotsiny. Inona ny zavatra mila evitena? Tsy mahazo manao erreur. Reto misy erreur zay hitako hoe nanimba sy nahataraiky ny fahombiazako, dia tataraiko aminao le izy. Voalohany le fikatsahana mba hampafalifaly ny hafa, mba ho tian'ny olona fotsiny. Erreur iny zay. Hoe erreur iny ndraiky izy
aza de manao zay hoe hitady zay ho tian'ny olona fotsiny zany, vouloir plaire aux autres ao zany teny frantsay an'le ravozaka izay. Aza mba zany natao anatin'ny tanjona, ataoko ty mba ho tian'ny olona, ataoko ty de amin'izay tian'ny lehibeako, ataoko ty de amin'izay tian'ny le mpitarika anay, ataoko ty. Aza mba misolelaka, aza mba nitanjonao de mba tonga anao ho tian'ny olona fotsiny. Raha artiste ianao de marina zany, fa ianao tsy ho artiste daholo tsika rehetrarehetra ireo. Zao ary ny ay efa manao ny ataony, tsy raharay ny ay ianao na tia anazy na tsy tia anazy. Noho izany aza de ampidirina ao anatin'ny tanjonao ny tonga ny olona ho tiana. Raha tsy hoe mpanao politika anga ianao na ianao mpihira na mpanakanto, raha izay. Misy koa erreur faharoa zay tsy tokony atao de ny manao dika mitovy amin'ny tanjon'ny hafa. Satria ry anana nanao an'izao, iny koa ianao fandehanao ohatra n'iny koa ataonao mitovy aminazy ny tanjonao, de diso ianao zany, tsy tanjonao iny fa tanjon'le olona zay fotsiny, tsy tanjonao iny fa tanjon'le olona, ary tsy ho sambatra amin'ny fanaovana an'iny ianao. Raha vao mandika vilana na manao kopia ny tanjon'ny hafa ianao, de rehefa avy eo izy tratra ny tanjona de miakatra tanjona faharoa fa sy fahatelo izy ianao reraka. Noho izany tsy avy amin'ny alalan'ny tanjon'ny hafa nanomboranao ny tanjonao. Fahatelo, erreur ihany koa le manana tanjona bobaka be ao anatin'ny fotoana ray. Anao an'izao anao an'izao anao an'izao. Misy olona moa zany taitra tampoka avy any de tonga de anao cours d'anglais de cours comorien de anao cours espagnol, farany manofo miteny anglisy amin'izay amin'ny alina, de avao de mifamaly aman'olona miteny betsileo indray ary aty amin'ny faraparany ary. Aza mba manao an'izany rehefa tafitenao amin'ny fiainanao, rehefa tena manana moyen ngeza ianao, zay vao afaka manao objectif maromaro. Fa amin'izao aloha rehefa misafidy tanjona de tanjona mazava ary tokana na roa farafabetsany tanjona roa mira zotra en parallèle, fa tsy ny ray mandroso de ny ray mitodika anao mena avaratra de ny ray mitodika anao mena atsimo ny tanjona. De inona koa ny erreur fahaefatra zay hitady tsy azo atao de le tsy manoratra. Ao zao miaina zao fandarana zao de miaina mitatakolaka fotsiny, jere orbenja jere de miaina fotsiny eo. Manina zao raha mbo raisina tsoratra zany zavatra zany, ity nge fandarana mandalo e. De ohatr'izay koa ny tanjonao rehefa tsy soratanao ny very anjaviny izy zay, erreur nataonay daholo zany. Zay inona ary zany natao? Sao hoe ndana maka stylo sy taratasy de soraty ao ny tanjonao, de manaova engagement hoe izao ianina rayanina de amilaza marina fa anao an'izao mandra-pahatonga ny daty ohatr'izao, zay atao de sy niavy mihitsy le izy. De raha ohatra ianao ka tena fetsifetsy de vakio isa-maraina le izy, na ataovy talaky maso le izy, ataovy afisy le izy, de le tanjonao iny isaky ny maraina vao mifosy alohan'ny atory de alay voan-tsaina, visualisena le izy. De isan'andro san'andro tadidio iny tanjonao iny, fa lasa zay ataonao rehetra de lasa mifanaraka amin'iny daholo. Sy lasa ny fotoanantsika. Ok ary raha fitopitiny koa ny zavatra andresana androany zay lalàna voalohany mahatavita amin'ny fiainana de zay manana tanjona mazava izay. Raha vao tsy manana tanjona mazava ianao de tsy ho tanteraka ao ny nofinofinao, fa isan'andro anao de hiasa ahatanteraka ny nofinofin'olo-kafa, zay mihitsy. Tu vas travailler pour les rêves des autres, zay ho reraka ianao, lany ny andronao. Ohatra ianao te ho tiany ao an-tanàna fotsiny de manao baolina miaraka amin'ny olona, fa hitanao fa mahazo crampe ianao, ary rano fa saingy tsisy inina satria mety tsy tianao akory ary le manao baolina, fa mety mba hoe mba hatonga ny olona ho tianao. Hitanao le mpanao politika reny zata mine foana rehefa akaiky ny propagande, misy mpanao politika raha ngaty mahavita manao baolina mihitsy, hitanao any amin'ny paozy ndefa fa tsy hitanao baolina hatramin'izay niainana izy, mienjerazera fotsiny ery mandaka rivotra, ny sasany indray mandindiry ambony satria te ho tian'ny olona de lasa manaonao foana.
fa aza miasa ho an'ny nofinofiny olona zany a raha tsy hoenao nga mpanakantona mpanao politika dia rehefa mazava ny tanjonao dia ny action rehetrarehetra ataonao a dia mandeha ho azy makany a ny fianarana hitra zay hitanao dia misotra makany a ny fandaharana enao amin'ny radio anay dia mitondranao makany a dia enao mihitsy manorina ny fiainanao zay a zay raha nga zay fa oko izay aloha fa mahavesatra ny androany fa alao amin'ny heriny indray tsika miditra amin'ny lalàna faharoa veloma tompoko. Zoky Andry Mampifaly manolotra ho anao. Isika tsy maintsy mandroso. Iresahana ny fampivarana ny maha-olona. Fanabeazana kristianina. Torohevitra ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny. Arahinao isaky ny alasinainy sy ny alarobia amin'ny 12 andro. Famerenana alahady amin'ny 9. Isika tsy maintsy mandroso.